faculté d'Aix, nanao sociologie, 4e année. Zay mipetraka aty Tana zany, mipetraka amin'ny zoky ny fianarana fa ny tena tanindrazana any Ambohimandry, commune iray Atsimon'ny Tsikotsika misy anazy io. Dia ny fianarana moa zany dia nentina niakatra taty Antananarivo zay. Nindehanany tany Ambositra moa zany dia niala teto izy niresaka taminay hoe misy asa any. Dia io asa réceptionniste io moa zany ka le izy. Fandeha lazaina fa hoe tany ambadika dia natory raha gardien mbola misy olona avy eo amin'ny restaurant dia possible hoe afaka matory ianao. Fa na araka izany moa ao amin'ny taon'le tsy fantatra intsony izay tena marina fa ny fahafantaranay anazy dia vonoina tanatin'ny bureau ana réception ny zandroka. Dia rehefa eo natsipy tao amin'ilay toerana ivaiva ambanin'ilay fototry le trano moa zany. Dia iny mbola misy raha hita eny amin'ny rindrim-bato. Raha atao amin'ilay ambany moa zany ny raha tosaka atao dia efa sarotsaroana tamin'ny vovoka sy ny tany. Dila moa zany zao tamin'ny herinandro niakatra le gendarme ny brigady avy any Ambositra tonga taty an-trano nanao ny enquête rehetra dia naka ny enregistrement en téléphone satria hoe nisy namafa moa zany tao dia tsy maintsy récupérer ny rehetrarehetra tao anatiny. Dia nanao fanadidinan'ny namany izay troina hoe mibokoa ny gendarme. Dia izay aloha hatreto fa mbola tsy hitany hoe inona ny vaovao tena azo raisina amin'izy fa hoe ny gardien fotsiny zany efa voatazana any amin'ny brigady amin'izao, gardien le hôtel Violette.